nampafantarigny ireo lehibe ny sampandraram-panjakana aty Nosbe sy Ambanja izay misana ny volam-panjakana ny circulaire d'exécution budgétaire 2020 izay nokarakarainy ireo ekipa ny Sirofiny aty Nosbe. Ny Sirofiny eto Nosbe dia mifehy district ny Ambanja sy Nosbe ka saiky hita teto avokoa ireo lehibe ny sampandraraha izay misana sy mikirakira volam-panjakana. Mangazavana le circulaire d'exécution budgétaire io isan-taogna de mba afahany ireo mpampiasa volam-panjakana aloha ny ordonnateur secondaire ny baky sy ny karazany regny ny disposition vaovao ny fendreya ny fandaniana volam-panjakana amin'ny taogno 2020. Teto ihany koa nampafantarina mikasika ny fananam-panjakana isaka ny sampandraram-panjakana ka hidina ifotony ny ekipa ny Sirofiny hanao fanisana ireo fitaovam-panjakana isaka ny sampandraram-panjakana jiaby tsy ankanavaka eto Nosbe sy agny Ambanja. Farany namafisiny sy nanaovana fanentanina ary fampitandremagna tamin'ireto lehibe ny sampandraram-panjakana ihany koa ny resaka kolikoly satria ny fanjakana foibe dia sarotiny ary tsy mankasitraka ny fanaovana kolikoly izany.